Fiadanan'ny tompondray ny tononiko amintsika rehetra amin'ny alalan'izao pejy izao, amin'ny alalan'ny horonan-tsary mazava ho azy ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izany fahasoavana izany no proclameko amintsika ato anatin'ity fandarana ity ampiandohana. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Ny lohahevitra ho fakafakaintsika fohifohy anio dia mikasika ny fetim-pirenena izay ankalazaina amin'ny 29 ny volana Jona izao. Fety izay ankalazaina isa-taona izy io. Jerentsika ao anatin'izany ny tontolo ara-panahy, ny tontolon'ny famindra tokony ho famindrantsika, ny zava-miafina. Misy detay be da be ao anatin'io resaka 26 Jona io. Ary mila tena misokatra tsara ny maso-panahintsika manoloana andreny karazana hetsika izay tsindriana sy avohitra betsaka eo amin'ny tantaram-piainantsika sy tantara izay ilomanosantsika ity amin'ity zao tontolo zao ity. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vakitsika vetivety ny Jaona 7:20 andiny faha 9:30. Jaona 7:20 andiny faha 9:30 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompo mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho, nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako hoy Jesosy. Io andiny tsoratra masina noraisintsika io mety ho gaga angamba ianareo hoe inona ary ny fandraisan'izany amin'ny lohahevitra 26 Jona. Raha ny contexte biblika eto ato amin'ity filazantsara araka ny Jaona ity dia Jesosy natolotra ny Pilato ary rehefa nisy ny fanontaniana, questionnaire sy ny enquête natao tamin'i Jesosy ny amin'ny antony nanombohana azy, fanamelohana azy zany. Pilato ny mpanadina eto, Pilato no tahaka ny hoe président de jury eto. Dia namaly Jesosy Kristy. Misy zavatra nisepase be da be fa anentanam-pony hoe vakio manontolo ny Jaona 7:20 afantaranao misimisy kokoa an'izay mazava izay an'izay fanazavana izay fa miezaka fotsiny eto mamitina sy mamerina ary mampatsiahy an'ilay tantara. Dia rehefa nanontaniany Pilato Jesosy Kristy dia nivaly tenin' Jesosy hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao. Izay zavatra izay zany tiako asongadina. Tsy dia hoe tiako loatra, tsy ny tiako akory no mba reto, fa izay zavatra izay ihany koa anefa dia mifono fahamarinana ary tsy azontsika lavina hoe ny fanjakan'i Jesosy Kristy dia tsy izao tontolo izao, tsy avy amin'izao tontolo izao, tsy mifangaro amin'izao tontolo izao, tsy misy pitika na ho kely akory ary ifandraisan'i Jesosy Kristy sy ny fanjakan'izao tontolo izao. Dia mety betsaka angambitsika no metraka fanontaniana hoe ahoana ary zany ny tantarandry Davida mpanjaka, Saul mpanjaka, ry mpanjaka rehetrarehetra tany aloha tany tamin'ny andro ny fanekena voalohany zany, testamenta taloha ny resaka. Dia mety metraka fanontaniana hoe angamba isika hoe fa maninona zany Yahweh Elohim, Jehova Andriamanitra tsy toa nanendy mpanjaka any amin'ny testamenta taloha, fa ny antony nanendreny Jehova mpanjaka tany amin'ny testamenta taloha ry havana dia tsotra be ny antony, satria mbola tsy niseho Jesosy Kristy ka tamin'ny alalan'ny mpanjaka sy ny mpaminany sy ny mpisorona ireo ihany no nametrahan'Andriamanitra ositra ho fampitany ny fahamarinana ny herin'ny filazantsara. Be da be isika ny mieritreritra fa ny filazantsara dia aty amin'i Jesosy Kristy ihany, fa ny testamenta taloha ihany koa dia filazantsara bonne nouvelle ihany koa, tsara zavaina amintsika ihany koa izay. Dia ireo mpaminany sy mpanjaka sy mpisorona ireo
araky ny ositra izay ampidin'Andriamanitra tsy to tao amin'izy ireo, araky ny ositra nampidin'Andriamanitra tsy to tao amin'izy ireo a, dia ireo no voatendry hisahana ny vahoaka Israela, vahoaka Hebreo. Fa any amin'ny testamenta taloha, tany amin'ny testamenta taloha ny vahoaka Hebreo a, dia tandindo ny fiangonana, tandindo ny mpanaradian'i Jesosy Kristy isasy anao ihany koa. Somary ara-panahy zany zavatra azavaintsika izany, fa mino fa tsy sarotra amintsika ny mandray an'izany. Mazava be le kisary ny tondrako azy. Ny fanjakako ozy ny filazantsara araka ny jauna tsy avy amin'izao tontolo izao. Raha miresaka antsika ny 26 jiona, resaka tsika ny 26 jiona, fanjakana malagasy, fanjakana indépendant. Fantatsika tsara ny tantara ny resaka 26 jiona 1960, fa nisy ny histoire izay mifampitohy amin'ny resaka fanjanahantany, ary nisy ny rivotra be da be ny fangaroaro tao anatin'izany, ny anglisy, ny missionnaire, ny LMS, ny exploiteur, ireo envahisseur sy ny be da be. Tsy manam-potoana idetahena an'izany tsika, fa rehefa tafiditra tamin'ny territoire malagasy izy ireo Madagasikara dia tonga mpanjanaka, dia vokatr'izay fanjanahantany zay colonisation dia nisy ny ady izay natao, ary nisy ny période tena nahery vaika toy ny 29 mars 1947, ary ny statistika dia manambara fa teo amin'ny 100,000 betsaka zany 100,000 mort, mihoatra ny 100,000 mort ny vatana ny ainana fohy tamin'izany vanim-potoana zany, ivelan'ny tsy hitapopoka sy ny zavatra ohatran'izany. Dia rehefa nisy ny fitakina ny fahaleovan-tena, dia mazava ho azy efa nisy ny ra mandrika. Tao anatin'izay ihany koa dia nisy ireo antokon'olona izay fivondronan'olona toy ny Menalamba, ny VVS, ny MDRM sy ny sisa rehetra, izay ny fosiny joro ho mpanohatra ny fanjanahantany tamin'izany vanim-potoana izany. Zavatra roa zay voalazantsika. Ny 29 marsa izay antsoina hoe vanim-potoana nampavaivay, nanamarika ny résistance, fanoherana ny fanjanahantany tamin'izany vanim-potoana izany. Dia ny resaka ihany koa tsika ny Menalamba, ny VVS, singa, izay fivondronan'olona ny hetsika ary nafana fo ny tanin'ny fitiavan-tany razana, nanohitra ny herin'ny fanjanahantany. Dia efa nitsondritsika teo fa tao anatin'izany dia nisy ny ranalatsaka, nisy ny ranandrika, resaka fotsiny tsika le resaka 29 mars teo. Misy tamin'izany vanim-potoana zany ny olona azera eny amin'ny roplanina, misy ny tapahana ny tanany, misy ireo atao torture ao anatin'ny zany hoe ampijaliana amin'ny fomba tena hoe mamparikoditra, atroce ozy ny fitenenana. Tao ny vehivavy voaolana, fanaparana sy ny sisa rehetra. Dia izay hetsika izay no nitondra rehefa niana hery vaika izay hetsika izay. Nisy ihany koa ny rivotra international, amezaka mamitana eto zany fa afaka mijery ny leçon citoyenneté isika Madagasikara, ahafahantsika mizotra an'izany tantara zany, ary misy ny fampianarana an'izany any amin'ny klasy eo amin'ny 3e angamba raha tsy diso na any manomboka any amin'ny 7e any, mety ho diso amin'izay fa aitsio tsika rehetra mahay an'izany tantara zany, na mijery manao recherche kely ao amin'ny Google. Dia misy ny antsoina hoe fahaleovan-tena dia nanomboka teo zany dia indépendant Madagasikara. Dia nisy ny saina izay miloko fotsy, tandindo ny fahadiovana, pureté, ny mena tandindo ny souveraineté ary ny fahaleovan-tena, ary ny maitso fanantenana, espoir. Fa zany efa miteny amintsika fa izany rehetrarehetra izany dia nisy tontolo ny fanahy manetsika daholo tao anatin'izany. Ekeko manaika fa nanana ny fahendrentsika isika malagasy, nanana ny fahendrentsika isika Madagasikara, nanana ny fivavahantsika isika ny fanompoana, klasena hoe fanompo-tsampy, fa nisy an'ilay fahendrena izay tsindriko mazava eto, mazavana teto izay hoe
inspiration divine izay fahendrena izay satria mbola tsy niseho ny filazantsara teto Madagasikara, mbola tsy niseho Jesosy Kristy teto Madagasikara, mbola tsy tonga teto ny herin'ny filazantsara. Dia Andriamanitra niasa napita ny fahendrena tao amin'ireo ninono ny malagasy tamin'izany vanim-potoana izany, nantsoina hoe tsampy. Ny atsampy tamin'izy ireny ny malagasy, ny atsampy tamina vato, ny atsampy tamina kalanoro, ny atsampy tamin'ny zavatra ohatran'izany. Nisy inspiration divine tao anatin'izany. Ary Andriamanitra ahamaha souverain azy, manana ny fahefana faratapony, dia afaka mitoetra amin'ny zavatra be da be maro isan-karazany izy. Mety hiteny angamba nareo hoe tsy possible zany, tsy marina izany. Fa zany teny amintsika fa marina izany. Mety tsy d'accord amiko amin'izany zavatra resahako zany ianao. Fa rehefa tonga ny filazantsara tamin'ny alalan'ireo mpanamboatra ny fanjanahantany, mazava ho azy fa ny mpanjanaka dia nanana ny fisainana sy fieritreretana izy anjanaka, zay ny taopony. Fa izy ireo amin'izay fisainana sy ny fieritreretana zay hoe anjanaka, fa izy ireo dia nanana avance tamin'ny fahafantarana ny filazantsara. Baiboly ny resaka eto zany. Dia nampiasain'Andriamanitra izy ireo ho fampitana ny herin'ny filazantsara ho antsika malagasy. Tsy fantatro naharaka ao tsara ilay fanazavako sy ilay kronolojia tiako ampitaina aminao. Zany hoe ao anatin'izany koa dia mbola mamaly an'ilay zavatra andresantsika eto hoe Andriamanitra tsy toa dia manam-pahefana izy zay mahatsy toa azy, fa iso atany io afaka baikony io ampita fahalalana sy filazantsara ho anna toko mpinoana anankiray, ho an'ny mpino anankiray, ho an'ny olona anankiray, ho anna ankohonana anankiray. Be da be ny exemple ohatran'izany eo amin'ny Baiboly. Nebokadnezara fantatsika tsara fa i Nebokadnezara tena hoe mangidy teo amin'ny vahoaka Israel, fa Nebokadnezara tena hoe namen'Andriamanitra nofo sy fahitana ho fampitana ny herin'ny filazantsara hitoy amin'ny resaka faminaniana apokalipsy andro farany. Fantatsika tsara ny Kolosy, Be d'Argile, ny fanjakana efatra, ny bera, ny liona, ny leoparda sy ny sisa rehetra. Codex be zany zavatra resantsika izany. Mba ilazako amintsika hoe tsy diso ny zavatra ambaratsika fa tena hoe ao anatin'ny repertoire ny toko sy andininy Baiboly fa isika manazava hoe amin'ny fomba faran'izay tsotra ahafahantsika mandray an'ilay fanazavana. Dia teo any laza hoe misy herin'ny fanaratsy, misy esprit mal tao ambadika izany rehetrarehetra izany, satria isika malagasy dia tsy nahafantatra an' Jesosy Kristy fa niatsampy tamin'ny zavatra maro isan-karazany. Dia izay zavatra zay niteraka, tontolo ara-panahy zay resahako zay, izay zavatra zay dia niteraka effet cause. Zay le hoe izay ataontsika ihany no jinjaitsika. Satria tsika mpanompo sampy dia ny filazantsara tsy tonga tamin'ny maha bonne nouvelle azy. Mijanona foana izy hoe bonne nouvelle fa tsy tonga tamin'izay endrika ny andrasantsika azy hoe tsy tokony ho fanjanahantany no andraisantsika ny filazantsara, fa noho isika ilay niatsampy tamina zavatra hafa, dia nisy ny inspiration divine nampitain'Andriamanitra tsy toa tao anatin'izay kanalina izay dia toy ny hoe nandray ny valin'asantsika isika fanjanahantany. Dia nomboka teo zay ihany koa dia manazava ny rançon, ohatran'izay foana ny kisary eo amin'ny lalam-pamonjena. Ary zay nahatonga an' Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana resaka rançon. Dia misy ny ralatsaka 29 mars ny tontolon'ny 1960 rehetrarehetra, ny tontolom-panavotana rehetrarehetra, ny ranandrika, mena lamba, VVS, ny MDRM sy ny olona marobe namoy ny ainy tamin'izany. Fa ny tena tiana tsindrina ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia ny hoe ekena fa tia tanindrazana ny vahoaka malagasy tamin'izany vanim-potoana izany, surtout raha oharina amin'izao génération misy izao. Tena hoe mamioditra tamin'ny vahoaka malagasy tamin'izany ny fitiava-tanindrazana ka nanolotra ny ainy izy ireo hanafitra amin'ny Madagasikara. Dia izany teny amintsika fa mafimafy ty zavatra teneniko ty. Sanatrian'izany matimaty foana ny olona tamin'ireny vanim-potoana ireny. Mafimafy ao zany zavatra pitaiko zany. Betsaka ianareo tsy ho faly amin'izany zavatra pitaiko zany. Satria nahoana no matimaty foana.
mandinika amin'ny baiboly sika ny apôstôly ohatra hoe taony tapandoa taony nalefa tany naty rano mangotraka menaka sy ny ohatran'izany a karazana fampijaliana tao reo namoiny ainy notoram-bato a fitsaram-bahoaka sy ny ohatran'izany fa izy reny raha maty nanolotra ny ainy nanao sakrifisy nanao martiora dia ny fitarihan'Andriamanitra misy an'ilay fibitsihan'Andriamanitra misy an'ilay famangin'Andriamanitra tao anaty Paoly apôstôly zao dia nanambara amintsy izy hoe fahafatesana ozy ny azoako tombony satria fatana fa misy vie éternelle tena misokatra mihitsy nahazo kolura ny masony ary hitany mihitsy ny fiainana ankoatra hitany mihitsy ilay hoe vie éternelle hitany mihitsy ny tontolon'ny au de là zay tsy hitako sy hitanao amin'ny dimension premier raha fahitantsika zany fa fahitana céleste misokatra io masonao io ohatran'ny Stefana hoe rehefa nibanjina ny lanitra izy a dia hitany a misokatra ny lanitra ary hitany ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra rehetso tamin'ny voninahitra dia nitarehany a tonga namirapiratra tahaka ny anjely zany zany dimension retsako amin'izao ara-panahy ny zavatra zarentsika zany a dia ireo olo malaza ny finoana rehetra raha maty na nanolotra ny ainy dia noho ilay épreuve nitondran'Andriamanitra azy ary noho ny herin'ny filazantsara indrindra rançon ho fahataterahany famarinany baiboly fa tsy resaka tolom-panavotana tsy resaka VVS tsy resaka MDRM tsy resaka mena lamba tsy resaka disy io tsy resaka fiakarana teny Ambohitsirohatra tsy resaka zavatra ohatran'izany danger be zay piège ny devoly zay ary raha nandinika an'ilay fanazavana pièce natambatambatra teo isika dia nentin'ny devoly nentin'ny démonie tany amin'ny tontolon'ny fitiavan-tanindrazana ilay émotion atsika izay ny tsara foana hoe atolory an'Andriamanitra ny tenanareo atao fanatitra velona fa du moment isika hoe manolotra ny tenantsika manolotra ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika amin'Andriamanitra tsy to dia Andriamanitra tsy to no misahana ny vision atsika misahana ny fandrenesantsika misahana ny programme atsika rehetra ny projet rehetra ary ny lalaka izorantsika dia ao anatin'ilay kanal izay Andriamanitra no mitracé anazy izay linina izay a dia avy any ambony ary iny linina iny no arahantsika ka nahatojo hatramin'ny fahafatesana ary sika dia afaka manambara ny Paoly amin'izay satria sokafan'Andriamanitra mihitsy ny masontsika hoe fa fahafatesana no azahoako tombony fa eto zany dia misy olona lavo mena lamba mety ho VVS mety ho MDRM mety olona teny amin'ny diso na tsy fantatro araky ny émotion sy ny fientanany tao am-pony tao no ny fanetanana iombonana misy tontolo astral ihany koa zany misy fotoana efa nanazavany teto fa izay zavatra izay ry havana dia fandriky satana zay foana le esprit ny démonie ny devoly dia se référer amin'Andriamanitra foana izy te hilahatra amin'Andriamanitra foana izy se concurrencie amin'Andriamanitra foana izy misy ny Messie dia misy ny antikristy misy ny mpaminany dia misy ny faux prophète misy ny apôstôly dia misy ny bishop faux bishop misy ny mpisorona taranakilefy dia misy ny tic-tac-toe ohatran'izay hatrany misy ny zanak'Andriamanitra dia misy ny ambodiny tafody-jandrakondry misy ny mpaminany raika efa nambarantsika teo zay dia misy ny faux prophète miakatra eny amin'ny kianjan'ny Barea ainsi de suite misy ny mpanjaka dia misy ny bibidi misy ny mpitondra firenena zay mamoaka volamena bois de rose sy ny zavatra sisa rehetra manakarama mpaminany brésiliana be da be alleluia mila misokatra ny masom-pananao sy ny masom-panantsika atreo iny toizantsika ny fanazavana rehefa azotsika ny fahaleovan-tena dia nomena ny antsoina hoe indépendance saitsika souveraineté ary lay saina lokomena dia signification dia hoe souveraineté fahaleovan-tena lay drapeau fotsy dia midika fa pureté ary lay maitso dia espoir alevoara nefa lay tongotsika amin'ilay pureté le izy fotsy
vakio ny baiboly Levitikosy toko fahasivy amby folo andininy faharoa, Levitikosy toko faharoapolo andininy fahafito, Levitikosy toko faharoapolo andininy fahenina amby roapolo, milaza mazava tsara hoe aoka ho masina ianareo hozy Jehova, satria masina izy, masina iao Elohim. Raha vao miresaka pureté zany sika de le fahamasina ny Elohim no tokony fahamasina antsika. Fa jereo ny institution misy, jereo ny firenena malagasy manana an'izay etikana pureté zay ve ny firenena malagasy maleo tena fahaleovan-tena zay nisiny ramadrika mena lamba VVS MDRM sy ny sisa rehetra manana an'izay fahadiovana izay ve samy teny ratsy ny ao andapa sa ny bois de rose sy ny vola voaingana ny voaka ny gasoil amin'ny citerne tsy hita tao amin'ny jirama zay mbola itio foana zay hoe ambaran-tany amin'ny boky ny apokalypsy ary ny ratsy mbola ratsy hatrany manana an'izay etikana pureté izay ve ny fanjakana malagasy, ny mpitondra malagasy, ny taranaka malagasy, ny génération tanora malagasy manana an'izay nambaratsika toko sy andiny anankitelo niraisitsika fohifohy zay ve zay tsy manam-pahamasina nefa de tsy ahita ny tompo izany mitady fihavanana amin'ny olombelona rehetra zay tsy manam-pahamasina de tsy ahita ny tompo nefa ny kamisy de manahoana malagasy tratra ny zarazara ao fanjakana mizarazara ny any anindran-tany tsy mifankahazo amin'ny eto anivon-tany miala tsy ny amin'ny tena zany fa zavatra misy zany ny samy malagasy on se mange comme du requin ny ambony manitsaka ny ambany normal raha ny karana sy ny sinoa manao ny ataony zany rehetrarehetra izany de effet cause ny satria ilay firenena ny orona teo ambonin'ny ralatsaka, ny orona teo ambonin'ny rançon any satana, ny orona teo ambonin'ny zavatra tsy biblika rehetra enjana be zany zavatra zaraiko aminao zany tokony ho tonga saina ianao raha mahatakatra an'izany zavatra zaraiko zany satria ity firenena ity de ny orona teo amin'ny sitrapony tsy baiboly fa sitrapon'olombelona zay nampiasain'ny satana tamin'ny alalan'ny mpanjana tany tamin'ny alalan'ny résistance fandatsahana raha zay rason takin'ny démonie zay mbola tao anatin'ny enjeu any esprit ny animen'ny satana ny fiainan'ny génération malagasy nanomboka tany amin'ny tolo hatramin'izao vanim-potoana iainantsika zao ary io de miverimberina foana fa ny kisary fotsiny miova disy io ny resaka teny Ambotsoroatra ny Zanadambo hitatsika teny Ambotsoroatra resaka diso azafady hitatsika koa ny teny Ambotsoroatra resaka tamin'ny février lundi noir sa vendredi noir tsy tadidriko tsony le izy fa efa sy atao anaty mémoire ko misaotra ny tompo miverimberina foana izay zavatra takin'ny satana izay de le ra aina raha miteny baiboly atoloro ny tenanareo atao fanatitra velona de satana koa tsy manaiky fa samborony malagasy atao ny fanatitra velona. Alléluia. Tsy fantatro na conscient am'izany ny mpitory-teny ny théologiana reo Busso Bedaberesa atsika ireny ny faux apôtre ny mpaminandry mpira évangélika sy ny sisa rehetra ny mpitondra fiangonana ny mpitondra firenena tsy fantatro izavy ny conscient am'izany zavatra resantsika izany hoe ity firenena ity dia ny orona teo ambony enjeu an'ny satana lafiny sosialy lafiny kulturaly lay hoe miatsampitsampy resaka sampiny resantsika tany amin'ny teny fampidirana izany zavatra izany de fehitsika amin'ny teny hoe mila fibebahana mila mibebaka ny malagasy mila mifona isika mila tena hoe miverina indray amin'i Jesosy Kristy isika ary mila misy délivrance mahely vaika be tsy maintsy ravaina izany herany legiona zay nanapaka nanomboka tany amin'ny tolo izany hatramin'izao vanim-potoana resantsika izao satria mbola eo ambonin'ny support izay sofina nentin'ny satana izay miorina ny souveraineté atsika malagasy. Miresaka an'izay souveraineté izay tsika loko mena souveraineté inona ny azo ambara
ny resaka souveraineté maleo tena mazava be ny ambaran'ny baiboly Jaona 5:15 izao ny voaloboka ho Jesosy ianareo ny sampana. Ny sampana rehetra izay nananana dia aitsika ny toyana. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Zay le resaka souveraineté. Azonareo ngamba ny tiako ambara hoe miaraka amin'ny Jesosy Kristy ve ny mpitondra malagasy sa ny safidiny laïcité de l'État? Miaraka amin'ny Jesosy Kristy ve ny vahoaka malagasy sa ny ankamaroany dia mivavaka ao anaty fiatsaram-belatsihy malgré hoe feno ny karazam-piangonana isaky ny elakelan-trano surtout amin'ny capitale. Misy resaka business izy, misy resaka vola, Dieu de mamoana, culte des personnalités, atao moyen politique ny fivavahana hitantsika raha atao amin'ny kianjany barialy mbola nanaovantsika publication farany teo resaka antsapiderana sy ny sisa rehetra. Kanefa ny sainantsika mirantiranty misy loko mena, misy loko fotsy pureté zay fantondratsika fanazavana teo zay akotehan'ny ambaran'ny baiboly. Ary ny resaka souveraineté ihany koa dia akotehan'ny ambaran'ny baiboly satria tsy miaraka amin'ny Jesosy tsika, tsy manaiky hiaraka amin'ny Jesosy tsika araka ity Jaona 5:15 Ary hatramin'izao dia izany miteny amintsika fa ny teolojiana, ny mpitondra fiangonana, ny mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana reo gradé rehetrarehetra reo ny ankamaroany dia mbola mandany Jesosy tsy miaraka amin'ny Jesosy fa ny akanjo fotsiny sy ny etikety ny zavatra ampiasaina, ny kalisy sy ny fanaovana batisa amin'ny anaran'i Jesosy daholo. Andriamanitra nefa dia mandinika ny vosony fo ary zay ny mahatonga ny firenentsika ohatran'izao mamerina indray zany hoe mila fibebahana isika, mila mibebaka isika. Alleluia. Ny loko maitso farany espoir, fanantenana, finoana, fanantenana ary fitiavana. Paul nanambaran'izay raha tsy diso espoir, fanantenana, vakio ny Romanina 9:20, andin'ny 1:20, ny Romanina 9:20, andin'ny 4:20, ny Romanina 10:15, andin'ny 4, milazany amin'izany fanantenana izany. Fa ny foany hoe fanantenana io ary ny fametrahana ny androm-panantenana ho ao amina firenena anankiray, ho ampon'ny olona anankiray, ho ato amiko ho aminao dia tsy maintsy Jesosy Kristy ho tonga ao anatsika. Zay le vonintsiry. Raha alabasan'ny finoana zao mitondrantsika anazy. Ny finoana mipetraka ato anatsika no mahatonga atsika anantena lay zavatra tsy hita. Hebreo milaza an'izany. Any amin'ny tontolon'ny au-delà zay tsy hitany ity masontsika ity, dans le sens hoe première dimension. Fa na dia hoe tsy hitantsika raha fa noho Jesosy Kristy namboly finoana tato anatsika dia manantena an'izay fiainana mandrakizay zay tsika. Ary zay tsy resaka pensée positive, tsy resaka motivation izay, fa tena hoe misy zavatra velona mihitsy ao anatsika. Fa izay fanantenana izay nefa tsy velona amin'ny génération resantsika zao, tsy velona amin'ny mpitondra firenena, tsy vitsy ny mpitondra fiangonana manana an'izany, tsy velona amin'ny président de la république, tsy velona amin'ny prime ministre, tsy velona amin'ny ambaratonga sy ny androm-pitsarana isan-karazany. Mpanao gazety zany hoe fa tsy resahany. Dieu de mamoana, vola, karama daholo ny olona amin'izao fotoana, vanim-potoana resantsika izao. Ka raha te hikatsaka n'ilay fanantenana zay tsika dia tokony tsy hiala mihitsy amin'ny eran'ny filazantsara sœur sy frère. Za zany dia miezaka foana mampita message ary tsy reraka miresaka amintsika hoe vahaolana Tompo Jesosy Kristy ihany. Raha hiresaka saina maitso fotsy mena izany tsika naratiraty an'izany tsika satria 26 juin dia zany teny amintsika fa zava-pohana dia zava-pohana zany rehetrarehetra zany. Fa par rapport amin'ilay toko sy andiny mitondrako fanazavana fohifohy teo manentana antsika miverena amin'ny Jesosy Kristy fa ao ihany no misy an'ilay pureté, souveraineté, espoir, fanantenana. Zay tsika vao afaka ho tafavoaka amin'izao resaka obscurité manandevo atsika sy manangeja ny firenentsika izao. Ho tetahiko aminao fotsiny hoe asan'ny devoly pity resaka 26 jiona ity. Ary ny devoly misy esprit mianimé verimberina isataona entiny manandevo an'izao
taranaka malagasy sao sy ny firenena malagasy. Inona ny zavatra miseho rehefa 26 juin? Ny kermesy, ny balia, ny sakafo be a, ahoana zao ny baiboly, tsy amin'ny finanana sy ny fisotroana ny fanjakan'Andriamanitra. Be da be tsika no tezitra amin'izany. Tsy maninona. Fa par rapport amin'ny zavatra ambara amin'ny baiboly foana. Ora nefa rehefa 26 juin sy nohatran'izany misy festin be ao an-dapa iavoloha, ny tokantrano manao zay mba mahafalifaly a. Tsy maninona ao anatin'ny hoe fo, sincère sy nohatran'izany. Fa za miteny amintsika foana hoe miezaka mandefa indisy fotsiny. Zany zavatra rehetrarehetra zany no ianimeny Satana no resaka 26 juin io. Kermesy, ny olona mamatantatra sy ny mamitoka sy ny mifamono sy ny bagara sy ny manolana sy ny ohatran'izany amin'ny sasakalina ny 25 juin après ny afomanga sy ny sisa rehetra. Be da be ny tsy teny betsaka, be da be ny zavatra simba. Satria ilay esprit an'ny Satana mianime ao ambadik'ilay resaka 26 juin. Esprit io io, resaka fanahy io. Mitafondro apoka. Ny rantranty a miaramila, pouvoir indray eo zany resaka ego. C'est moi qui dirige le peuple, c'est moi le président. De monsieur milay eo daholo ny miaramila, arma sy ny sisa rehetra. Kanefa ny sécurité tsisy mandeha amin'ny lony, ny resaka sécurité amin'ny vahoaka sy ny ohatran'izany. Tsisy hita ny galona sy ny fampiderana zany. Misy resaka ego be ao anaty, misy esprit mieboebo, mierina, firemana. Any amparany any ny olona dia timoty faro. Esprit daholo zany zavatra resatsika zany. Tsy teo detailletsika antsipri an'le izy fa entiko fotsiny ianao misaintsaina an'izany zavatra ambaratsika rehetrarehetra izany. Amen. Alléluia. De samy miaramira hiram-pirenena amin'izay ry tanindrazana malala o, ry Madagasikara so tainor zanahary ty nosondrazana ity. Za zany miresaka amintsika sy mampita hafatra amintsika hoe raha tiana tiatsika ho voatay ity nosy ity firenena ity. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ao Andriamanina. Fa hatreto aloha dia mbola lay ambarany tamin'ny Isaia tamin'izany vanim-potoana izany hoe ity firenena ity manaja ahy amin'ny moly ny fanifono kosa lavitra ahy. Resaka esprit daholo zany. Esprit daholo zany. Laïcité de l'État et fivorian'ny franc-maçon efa nisy teto amin'ny firenentsika daholo zany teto ny sommet mondial. Fotsera tsy sadiriko 2017 angambany izay. Sa 2017 tsy fantatro. Inona koa zavatra miseho ao anatin'ny resaka arendrina, ao anatin'ny resaka 26 juin arendrina. De io arendrina io a ny tantaran'izy io de fanilo izy izy ny teny gasy madio a pour chasser l'obscurité ny aizana zany afahana mametraka toerany mazava. Ora nefa tsika tsy mety mandray an Jesosy Kristy. Fa mieritreritsika fa resaka arendrina efa culte zany a. Détail be zany zavatra resatsika zany. Ny olona mieritreritra fa resaka arendrina no isasiany ny obscurité. Be da be no milanja arendrina inconsciemment fa za miteny antsika hoa fa esprit an'ny Satana daholo mianime an'izany zavatra rehetra zany, monté an'izany piese izany. Vakio Jaona toko 1 ny 15, Jaona toko 12, 15, 7. Tonga tao amin'ny maizina ny mazava fa ny maizina tsy nandray azy. Fa aleo ny olona mandray arendrina isasena ny obscurité. Apatoy ny devoly eo tsika meny devoly plaisir ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany malagasy. Indisy tsotsotra izany meko atsika izany a tapitra ny fotoana anjaranao ny mandinika. Fety babiloniana avokoa reny rehetrarehetra reny ary ny démonine esprit mianime mampatory ny vahoaka tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra sy tsy atsampy amin'ny tena famonjena. Au lieu de misafidy an'ilay famonjena Jesosy Kristy fahazavana, au lieu de misafidy tenin'Andriamanitra, la parole sainte, baiboly, afahana mitrandraka n'ilay pureté sy ilay souveraineté ary lay afahana manana n'ilay espoir. Couleur an'ilay drapeau tsika de variana mandrantiranty tsy fantatra hoe inona ny anatin'ny sainany vide. Dans le sens sa hoe côté Sainte Écriture fa feno kosa
rehaka sy feno a famoahana volamena, famoahana bois de rose a, gasoil mysterne tsy hita ho azy, feno délestage, feno zavatra ohatran'izany von'olona halatra voamaso tolapaty be da be. Tapitra ny fotoanantsika, mino fa misy zavatra vorahinao tao anatin'izany zavatra nambarantsika izany. Averiko indray tandremo ny esprit 26 juin tsy avy amin'Andriamanitra. Be da be zao ny anatitra voninkazo fahatsiarovana ny maty. Tsy misy ifandraisan'ny maty sy ny velona eny amin'ireny lesaka hoe mausolée, monument mort sy ny ohatran'izany reny manetsika an'ilay esprit izay satana ny ao ambadika ny tsy dego izy eo hoe mahery fony firenena. Misy piège daholo zany zavatra resatsika izany. Mirasoanao tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Misotranao zay tompo fa mbola afaka nandray fananarana sy nandray lesona tamin'ny alalan'ny sujet izay noresahanay androany 26 juin. Tera sy laza ho anao tompo, ianao tompo mangany fonay ary manositra anay fona ahafantaranay ny efipetsy ny satana ity amin'izao tontolo zao ity, ahiratany masonay mba tsy ho izahay ilay laza ny tenanay hoe manan-karena sy efa niary fananana be, kandrotsy tsy fantatra akory fa izay ilay ory ferena farofia zamba maty fanahy mbola velona. Mamindrafo aminay Jesosy Kristy, voninahitra ho anao ray tsy to, ary ny anaran'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny sy ny erany filazantsara roa arivo taona lasa izay tao Golgotha ny proclameko sy seleko an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Tain'i Jesosy Kristy daholo tsika, veloma tompoko dia manaraka indray. Marasoary.